io ariva io moa dia fantatra fa nametraka fitorinana teny amin'ny fitsarana ny fiadidina Antananarivo renivohitra no ilay fidirana ankeriny taon'ny mpitandro filaminana tao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Mbola makasika izay vao indrindra mikasika ny zava-miseho teto andrenivohitra ny sabotsy lasa teo dia nilaza ny fomba fijeriny izany ny député ny Toliara faharoa no sady filoha hevitra ny antenimieram-pirenena ny député Elson Erafa Brisson vola razoavy sy Tsirakotavarsoary mitatitra izay vaovao izay. Tsy zava-baovao fa ny nataon'ny Marc Ravalomanana tamin'ny tondrany ihany no nitranga ny sabotsy 9 jolay lasa teo araka ny hevitry Elson Brisson Erafa solombavam-bahoaka ny Toliara faharoa no sady filoha hevitry ny antenimieram-pirenena. Amiko manokana raha tena hoe hanao zavatra ankitsy-po zany ny tiako Madagasikara eto a haneho ny fankalazana amin'izy ireo dia amiko tsy dia olana atana hoe aona marina ny rapport de force ny politika manao mampala politika no miteny eto. Faharoa angamba ihany a tsy gaga koa lo président Ravalomanana satria izy ihany nanao an'io. Izy matetika tsy namela ny mpanosa tamin'izany fotoana zany koa raha ohatra hanao manifestation azy tokony gaga koa izy zany raha ohatra misy manohatra azy amin'izay zavatsy zay vatako azy zany zay fa hoe habolana arantsimo hoe valy fongiky fongaky normal koa io raha mahazo anazy fa amiko manokatra zany raha za hanao zavatra kitsipo izy ireo dia avely izy ireo hoe hatraizany force-ny zany eto Madagasikara mba ahitana hoe aiza marina fa raha sakatrakanana koa mao ny olona dia velony mahery izy nefa tsy mahery akory. Zay zany raha milafy ny politika no zany satria zaraiko anankiroa zany ny fomba famaliko ny fanontaniana hoe amin'ny lafy ny fandripahalemana sy amin'ny lafy ny politika. Araka izany ho an'ity mpanao politika ity tsy mbola tena tafapetraka ny demokrasia eto Madagasikara.